Acclamons le Seigneur très fort. Si vous pouvez encore acclamer plus fort, acclamez plus fort. Nous remercions Dieu pour ce culte de ce matin. C'est un culte que nous consacrons pour vraiment louer Dieu. Nous remercions également Dieu parce qu'on croit que dans ce culte d'aujourd'hui, Dieu est avec nous. Chez Foi, que nous connaissons par cœur la parole de Dieu qui dit, s'il y a un ou deux qui sont réunis en son nom, il sera au milieu. Je vous invite aujourd'hui de ne pas juste savoir cette parole, mais de vraiment le croire de tout votre cœur que Jésus est parmi nous. Donc nous vous saluons tous, vous tous qui êtes présents dans ce culte d'aujourd'hui, ce matin. Et nous saluons également vous tous qui assistez le culte en ligne. Notre foi aujourd'hui, c'est que dans ce culte d'aujourd'hui, Dieu, il va agir. Et grâce à sa parole, il va guérir tous les malades. Grâce à sa parole, il va délivrer tous les oppressés. Et grâce à sa parole, nous allons tous être bénis. Parce que nous croyons en cela, acclamons-le très fort. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Pour commencer le culte, je vous invite à prier, que nous qui assistons ici ou vous qui suivez en ligne. Si vous pouvez mettre votre main sur votre cœur et on va prier ensemble en communion. Père éternel, nous sommes tellement reconnaissants parce que tu nous as donné encore une souffle de vie aujourd'hui. Et qu'on peut encore voir à quel point tu es grand, à quel point tu es merveilleux, tu es bon et que tu vas agir en ce culte d'aujourd'hui. On a foi, Seigneur, que si ce culte ait lieu, c'est grâce à toi et c'est ta volonté. Et tu as déjà préparé quelque chose pour chacun de nous. Et aujourd'hui, on veut juste recevoir. On veut donner notre part. On va te louer de tout notre cœur. On va écouter ta parole. Mais toi aussi, on a foi que tu vas faire quelque chose qu'on n'a jamais vu ni jamais pensé. Parce que tu es là au milieu de nous. Et si tu es là, tu vas faire de grandes choses. Tu vas faire des miracles. Tu vas accomplir des grandes choses parce que tu vas montrer que tu es Dieu. Tu vas montrer que c'est toi qui es le guérisseur. C'est toi qui délivre et c'est toi qui fais des miracles. Saint-Esprit, nous t'invitons. Fais ce que tu veux aujourd'hui. Prends le contrôle de ce culte. Prends le contrôle dans la louange, prends le contrôle dans la parole et même prends le contrôle dans le moment des offrandes et touche les cœurs aujourd'hui pour qu'on ne sorte pas tel que nous sommes, mais pour qu'on soit tellement remplis de toi, pour que nos vies puissent changer si on sort de ce culte. Et à toi seul soit l'honneur, la gloire pour l'éternité au siècle des siècles. Nous te remercions, Seigneur, c'est avec action de grâce que nous avons prié aujourd'hui. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous allons accueillir la conductrice de louange. Alléluia.
ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia andao mbola ite-tanana mafy ihany isika. Raha mbola azo natao mafy mihoatra lavitra noho izany dia ataovy ihany. Satria Andriamanitra lehibe no atrehantsika eto androany. Amen. Dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra izay tonga eto amin'ity toerana izao marain'izao. Fiadanan'ny Tompo aminao. Et nous saluons également nos frères et sœurs qui assistent en ligne. Que la paix du Seigneur soit également avec vous. Amen. Avant de commencer la session de louange, j'aimerais que nous lisions ensemble un passage de la Bible. C'est écrit dans Psaume 16, verset 11. Si vous le voulez bien, je vous prie de vous lever. C'est écrit au nom de Jésus. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondants choix dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Amen. Tena mazava be zany tenin'Andriamanitra zany ry havana hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy fifaliana tsy takatry ny saina. Dans la présence de Dieu, il y a vraiment la joie. Alors aujourd'hui, si des choses t'accablent, si des problèmes t'attristent, ou si vraiment tu es vraiment triste, tu ne sais plus quoi faire, cherche la présence de Dieu et demeure dans la présence de Dieu. Tena mitadiavan'Andriamanitra androany, ataovy tena tsy manaiky mihitsy ny fonao sy ny aminao rehetra manontolo androany, raha tsy mahatsapa an'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra eto izany. Be da be zavatra afaka tsapantsika ao anatin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany hoe eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Mety miseho amin'ny endriny maro samihafa izany. Dieu peut se manifester de différentes manières et toi et moi, on peut expérimenter ça aujourd'hui. Dia ao anaty Baiboly be da be ny zavatra mitranga. Azo ataontsika hoe exemple nitranga amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany. Ohatra fotsiny izao hoe tadiditsika ve ny miracle voalohany izay nataon'i Jesosy, nanova ny rano divay. Il était à un mariage dia le mpivady afaka daholo ny tahotra sy ny tebotebony rehetrarehetra satria teo Jesosy tsy nahafabaraka azy dia feno fifaliana indray ny fiainana. Dia hoy aminao androany hoe afaka notoy izany ihany koa ianao. Dia androany andaontsika tena alohan'ny hanomboantsika hira mihitsy dia andao hiteny amin'ny Jesosy tsika hiresaka aminy, hivavaka aminy hoe tena mangetaheta ny fanatrehanao. Tsy haiko hoe ahoana fahantakaranao an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany fa tenenao amin'ny fiteny tsotra fotsiny hoe mangetaheta ny fanatrehanao. Jésus, j'ai besoin de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. J'ai envie de vivre ta présence et de ressentir ta présence ce matin. J'ai envie de ressentir la joie que procure ta présence ce matin. Seigneur, je sais que ce qui demeure en toi ne sortira pas les mains vides. Ceux qui demeurent dans ta présence ne rentreront pas comme comment ils étaient venus, mais de grandes choses vont se produire. Alors Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Tena ataovy mahatsapa eto ny fanatrehanao eto zahay androany. Oh Jesosy, feno ny fanatrehanao zao fotoana zao. Feno ny fanatrehanao zao fotoana zao. Fanahy masinao feno ny fanatrehanao zao fotoana zao. Andriamanitra rainay feno ny fanatrehanao zao fotoana zao. Satria fantatray fa misy zavatra be dia be afaka mitranga ao anatin'ny fanatrehanao. Raha misy olona marary eto afaka nositrana ao anatin'ny fanatrehanao. Raha misy olona manana olana eto afaka nio afaka izany olona izany ao anatin'ny fanatrehanao. Raha misy fiainana olona tokony hiova eto afaka miova izany ao anatin'ny fanatrehanao. Alors Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Verimbertsika izany teny izany hoe inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Répétons-le encore, inonde ce lieu de ta présence, car nous avons besoin de toi. Ce lieu de ta présence. Oh,
afaka tena hiteny ny vavanao iny fa na dia phrase tsisy feo any ary dia mitenena hoe inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui Seigneur, inonde ce lieu de ta présence car nous avons besoin de toi. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Averti Kayanu, inonde ce lieu de ta présence car nous avons besoin de toi. Ce lieu de ta présence. Seigneur, inonde ce lieu Nous de ta avons besoin. car nous avons vraiment besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Serera kami tsika androany agataka an'izany hoe fahafinony fanahy masina izany. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Mila ny fanatrehanao zahay. Nous Fantatray fa ao anatin'ny fanatrehanao misy ny zavatra rehetrarehetra. Zavatra izay tsy vitanay amin'ny maha-olombelona anay maniry an'izany zay. avons ce lieu de ta présence. Ô Seigneur, Nous avons besoin de toi. inonde ce lieu de ta présence. Ce lieu de ta présence. Car nous avons besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Oh Seigneur, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de Faisons appel à l'Esprit. Viens, Esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Esprit de Oui, révélation. Esprit de guérison, viens sur nous. Souffle sur nous. Oui, Esprit de libération, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous allons prier dans cette musique. Tena andao mbola hivavaka angataka foana midina eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Ho tsapantsika eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Ameno antsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehetra ianao, afaka midina eto ianao, afaka miaina ny fanatrehanao zahay. Mameno anay eto ianao, mameno anay eto ianao. Dans mbola ho lazaintsika hoe inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Oui Seigneur, nous avons vraiment besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Nous avons besoin
instant dans ta présence. Toutes les maladies qui peuvent nous accabler s'enfuiront. Miala punya retna ere. Niula nere chaiva yo amfana chiano. Amen. Dei tuoi jobs amfana chiano zanza. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Amen. Cela va se produire ce matin, Seigneur. Quand tu descends, l'atmosphère change. Et c'est en train de se produire. L'atmosphère est en train de changer car tu descends parmi nous. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et Le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit est là. Jésus le Fils, il est là aussi. Jésus le Fils est là. Dieu éternel, il est présent aussi. Est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Et voici ce qui va se produire. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralysés sautent de joie, les stériles enfants, les sourds Tout ça va se produire dans ta présence. dans ta maison. Les maladies s'enfuient. Les
Seigneur, tu entends les paroles de l'assemblée. Seigneur, accomplis tout ça. Ce ne sont pas que des paroles, mais ça vient de notre cœur. Les maladies s'enfuient. Des ennuis Le Fanzur, des iste o fanatreanao, des sitrana tao anatin'indray mpimaso izy. Jesosy azano ataonao eto androany. Dans ta présence, dans ta présence, Les maladies s'enfuient. les maladies s'enfuient. Dia tahaka ny nanovana ny fiainany Zakaiosy ihany koa rehefa nitoetra tao an-tranony ianao. Dia tahaka izany no hanovanao ny fiainan'ny olona. Tu vas transformer des vies. Nous avons foi que dans ta présence, des vies seront transformées. Dans ta présence, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds d'entendre, dans ta présence, dans ta présence. Nous allons garder le silence. Anginy isika fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonga soa eto ianao Jesosy io. Tonga soa eto ianao fanahy masina. Andriamanitra arainay eto ny fanatrehanao. Manaja anao tanteraka izahay. Hiasa eto ianao androany. Asehoy eto ny voninahitra ao androany. Asehoy fa mbola tsy miova ianao. Asehoy fa mbola Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Ary izahay dia tena hoe ahita fifaliana lehibe, ahita fiadanana ao anatin'ny fanatrehanao. Satria fantatra fa eto ny fanatrehanao. Mino an'izany izay. Ary toetra ao anatin'ny fanatrehanao izay. Et tout
Raisinao hitoetry eo amin'ny fanatrehanao zay ankafian'izany fanatrehanao zany zay o tompo Akoby masika rehetra ary apetra amin'ny fonao ny tananao. Fermez vos yeux et mettez vos mains sur votre cœur. Aseho ifa manarika an'Andriamanitra ianao androany. Montre vraiment que tu vas être devant Dieu. Aseho ny etaetanao ny ona aminy tokoa sy ny andray fahasoavana amin'Andriamanitra. Montre vraiment ta soif de rencontrer Dieu. Mino sy matoky fanao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Et la foi que Dieu va faire de grandes choses pour nous aujourd'hui. Andao arytsika rehetra hiaraka hivavaka hanamafy ny fahalorantsika ny fiainantsika ho azy. Nous allons prier pour consacrer notre vie à Dieu. Ao anaty izany ratsapanao fa nalota ianao nisy fitondratena tsy araka sitrapon'Andriamanitra ny ananao ny vahaolana mila manao fifonana sy mibebaka ianao. Et dans la prière, si tu penses que tu as encore eu une vie de péché, la solution aujourd'hui, c'est que tu te répandes vraiment devant Dieu. Ratsapanao ihany koa fa manana fo tsy mamela heloka ianao, manana fo ratsy ianao dia mibeba satria araka volazan'i Jesosy ny olona madio am-po ihany no ahitan'Andriamanitra. Et si tu vois aussi que tu n'as pas encore le cœur pur ou que si tu as encore le cœur qui ne pardonne pas, aujourd'hui, je te dis de te répandre, de demander pardon à Dieu, parce qu'il est écrit que si tu n'as pas le cœur pur, tu ne verras pas Dieu. Eto fanatran'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Dieu est parmi nous aujourd'hui. Eto izy. Sa présence est ici. Vonina ny ny heriny amintsika rehetra izy. Et il est prêt à montrer sa puissance. Vonina ny hanasitrana ny marary izy. Il est prêt pour nous guérir. Vonina ny hamany ny olana misy izy. Il est prêt pour résoudre nos problèmes. Vonina ny etahy antsika izy. Il est prêt pour nous bénir. Ary nitsodranyizay fanetem-panompon'Andriamanitra tia no tanteraka zato isanjato amin'ny fiainantsika. Et il veut que les bénédictions relâchées pour nous soient accomplies à 100%. Noho izany andao hivavaka namafy ny fahaloran-tena ho an'Andriamanitra sy hanamboatra fiainantsika arak'ilay fanetanana nataoko teo. Et pour cela, je vous invite vraiment à consacrer votre vie à 100% à Dieu et à avoir un cœur pur, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Andao hiaraka hivavaka isika na isika izay manaraka ity fotoana ity mivantana na ianareo izay manaraka fotoana ny ligne. Prions ensemble, que ce soit nous qui assistons ici ou vous qui suivez le culte en ligne. Atao vitan'Andriamanitra fa tena mitady azy marina ianao. Montre vraiment à Dieu que tu le cherches de tout ton Sa cœur. mivavaka aza izy. Prions alors de tout notre cœur. Arak'ilay fanetanana ataoko teo mihitsy aoka ho ataonao eo anatrehan'Andriamanitra. Prie vraiment, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Vonina ny amiela ny heloka ho Andriamanitra raha miaiky ho fahotanao ianao. Dieu est prêt à te pardonner si tu te répands vraiment. Vonina ny ray ianao Andriamanitra raha hitady azy amin'ny fonao rehetra ianao. Dieu est prêt à te recevoir si tu le cherches de tout ton cœur. Ho asehon'Andriamanitra eto fa ny ray miavaka ho antsika rehetra ty fotoam-pivavahana ity. Et Dieu va nous montrer aujourd'hui que ce culte est vraiment un culte spécial pour nous. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra eto sy anareo any tokantrano any. Continue de prier, que ce soit nous qui assistons ici ou vous qui suivez en ligne. Ao anatin'izao vavaka ataontsika izao
dia andatsaka ny fanainy masina amintsika rehetra Andriamanitra. Pendant que nous prions, Dieu il va déverser son esprit sur nous. Afaka ny hotoka tahaka ny natokavan'ireo apôstôly isika androany. Aujourd'hui, nous pourrons devenir comme les apôtres. Aseho ny etaetanao hitadin'Andriamanitra fa ho ataony tokoa izany. Montrez votre soif pour chercher Dieu. Il va vraiment déverser son esprit.
antsika indeha an-tanana amin'ny mafy an' Jesosy. Acclamons fort le Seigneur. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ity andro androany ity. Premièrement, nous remercions Dieu pour ce jour. Faharoa manarakaraka izay dia mamerina ny arahaba ho antsika rehetra na en ligne na isika izay atao anatin'ny trano fivavahana. Et deuxièmement, je salue vous tous qui assistez ici aujourd'hui ou vous tous qui suivez le culte en ligne. Mirary ny fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra ny tenako androany. Que Dieu vous bénisse. Anasitrana antsika izy ary anafaka antsika ihany koa. Dieu va nous guérir et Dieu aussi va nous délivrer. Tonga amin'ny fotoana moa tsika ankehitriny izay anaovana ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra sy hitondrantsika ihany koa ny ampafolo-karena koa samy mahazo ny toerantsika ary tompoko. Nous pouvons prendre place. Nous arrivons maintenant au moment où on va consacrer du temps pour les offrandes et les dîmes. Koa andeha isika hiaraka hivavaka avy hatrany ho an'izany fanatitra izany mba tena ho ankasitran'Andriamanitra sy hitondra fitahiana ho antsika. Et nous allons alors prier pour nos offrandes et nos dîmes pour que Dieu agrée notre dîme et nos offrandes. Angatantsika ary ny mpandika teny tonga dia hivavaka ho an'ny fanatitra. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce moment qui est aussi ta volonté, parce que c'est toi qui nous as donné toutes choses et on est convaincu que nous avons tout ce que nous avons grâce à toi. Alors aujourd'hui, on veut te donner de tout notre cœur. On ne veut pas te donner parce que nous sommes forcés ou on ne veut pas te donner juste comme ça, mais on veut vraiment te donner tout ce qu'on a de tout notre cœur, que ce soit une offrande qui te soit agréable, Seigneur. Et puisses-tu nous bénir à travers nos offrandes. C'est grâce à ton nom et avec action de grâce que nous avons prié aujourd'hui. Amen. Amen. Dia ho antsika atao anatin'ny trano fivavahana izany dia afaka mandroso ny tondram-pafolo-karena dia ho tatazany am-pitoerana ny fanatitra fa hanao hira fideranan'Andriamanitra isika ao anatin'izany. Ceux qui vont faire les dîmes, ils peuvent avancer devant et on va faire la quête après et on va faire tout cela dans un chant de louange. Nous déclarons maintenant pourquoi ton Roi de gloire, Roi de gloire remplit ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Et le monde, Et le monde prosterne et dira tu es Dieu. Tous les hommes prosternent et diront
juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous dansons dans ta présence jusqu'à ton retour. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous dansons dans ta présence jusqu'à ton retour. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous dansons dans ta présence jusqu'à ton retour. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous dansons dans ta présence, dansons dans ta présence, dansons dans ta présence, dansons dans ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Acclamons fort le Seigneur. mbola verina hitehaka ho an'Andriamanitra ihany isika. Acclamons le Seigneur. Misaotra an'Andriamanitra isika na fahatsika nitondra ny fanatitra teo izany. Nous remercions le Seigneur de ce que nous ayons pu apporter l'offrande. Ankehitriny tsika dia efa madiva hen'ny tenin'Andriamanitra indray Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. ka alefantsika hipetraka aloha reto mpanompon'Andriamanitra izay nitarika antsika ireto. Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. Dia ivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra androany maraina. Nous allons prier pour la parole de Dieu ce matin. Dia tiako ianao angetahita sahady ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Je t'invite à avoir vraiment soif de la parole de Dieu. Satria ny tenin'Andriamanitra dia afaka manova fiainan'ny olona maro. Parce que la parole de Dieu peut changer la vie de plusieurs. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia anisany mitondra famoronana goavana. La parole de Dieu peut transformer notre vie. Koa ivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra ka apitako amin'ny mpandika-teny ny fivavahana. Nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu. Fermons les yeux et prions. Seigneur, merci parce que nous arrivons maintenant au moment de la prédication et tu nous donnes encore le privilège d'entendre ta parole. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur nos sentiers. Ta parole nous guide, nous instruit, nous éclaire, elle nous corrige et nous conduit sur ce chemin qui a toujours été le tien. Aussi, Saint-Esprit, nous te demandons que tu nous ouvres nos yeux, que tu ouvres nos yeux spirituels pour que nous puissions comprendre ta parole et que ça ne reste pas tout simplement une lettre morte. Que ta parole, Seigneur, ne revienne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ia, ny lohahevitra ianarantsika androany dia hoe mitetiavan'Andriamanitra sy ny heriny. Notre thème d'aujourd'hui, c'est rechercher Dieu et sa force. Koa
amaky tenin'andriamanitra isika ao amin'ny salamo 5:1 Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 105, verset 4. zao mivaky ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary no amakiko azy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Mitediavan'andriamanitra sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Voalohany ary dia izao araky ny hira fiderana izay nataontsika teo dia mila mangetaheta amin'ny fanatrehan'andriamanitra isika. Premièrement, comme la louange que nous avons fait tout à l'heure, nous devons avoir soif de la présence de Dieu. Misy hery tsy takatry ny saina mantsy hiasa sy hetsika ao anatin'ny vanim-potoana mahita ny fanatrehan'andriamanitra isika olombelona. Parce qu'il y a une puissance surnaturelle qui agit dans la présence de Dieu. Koa na inona aretina, na inona olana, na inona mety karazana adi-tsaina lalovanao, rehefa mahita ny fanatrehan'andriamanitra ianao dia iova ny tantara rehetra. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les adversités que tu traverses, dans la présence de Dieu, ta vie peut changer. Mila matsapa ny mazava-dehibe ny fanatrehan'andriamanitra isika zany ry fiangonana. Nous devons sentir l'importance de la présence de Dieu, chère Église. Tsy tokony ataontsika fombafomba na fahazarana fotsiny mantsy izao fivavahana ataontsika izao. Le culte que nous faisons maintenant ne doit pas tout simplement être considéré comme une habitude. Satria ny fanatrehan'andriamanitra na ny herin'andriamanitra ihany no afaka hitondra ny fiainan'ny olona ho any amin'ny tena fivana mahagaga. Parce que seule la présence de Dieu et seule la puissance de Dieu peut transformer notre vie d'une façon surnaturelle. Koa voalohany ary dia izao. Premièrement, ny fiainantsika olombelona dia mila mifamatotra tanteraka amin'andriamanitra izay namorona antsika. Premièrement, notre vie, la vie des êtres humains, doit être rattachée à Dieu qui nous a créés. Koa na inona fahaizana, na inona fahalalana, dia andao sika tena hiankina amin'andriamanitra sy ny heriny foana. Et quelle que soit notre intelligence, quelles que soient nos connaissances, confions-nous toujours à l'Éternel et à sa force. Manaova amenina mafy isika rehetra. Amen. Amena. Amen. Mila resy lahatra ny amin'izany tsika ry fiangonana. Nous devons être convaincus de ça, chère Église. Ny antony hitomanantsika zany mba tena hoe hiankina amin'andriamanitra sy ny heriny dia izao. Nous vous invitons à vraiment vous appuyer sur Dieu et sur sa force parce que tena manapetra mantsy ny herintsika, na ny fahalalantsika, na ny fahaizantsika, fa ndao tena hitady an'andriamanitra sy ny heriny mandrakariva isika. nos capacités, notre intelligence et nos connaissances sont limitées. Aussi, nous avons besoin de rechercher Dieu continuellement. Tsara ny manana fahaizana. C'est bien d'avoir de l'intelligence, Tsara ihany koa ny manana fahalalana. c'est bien d'avoir des connaissances, Tsara ny mety hoe manana olona afaka manampy. c'est bien d'avoir des personnes qui peuvent nous aider. Fa ny aza adiny dia izao, hafa mihitsy ny miankina amin'andriamanitra sy ny heriny. Mais le plus important, c'est que c'est vraiment différent de s'appuyer sur Dieu et sur sa force. Ao amin'andriamanitra sy ny heriny no tena mahatsara sy mahapety ny fiainantsika sy ny zavatra rehetrarehetra ao ataontsika ary no avintsika ray manontolo. C'est dans les mains de Dieu et c'est dans sa force que notre vie trouve son accomplissement et que notre avenir peut être assuré. Hoy ilay tenin'andriamanitra vakintsika teo aloha, mitediavan'andriamanitra sy ny heriny ary ka tsy ao manjakariva ny tavany. La parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure dit « Recherchez l'Éternel et sa force et cherchez continuellement sa face ». Isika rehetrarehetra mantsy dia asan'ny tanan'andriamanitra ary zavaboarin'andriamanitra avokoa. Parce que nous tous, nous sommes la création de Dieu et des créatures de Dieu. Ary zany indrindra no nitenenako teny aloha hoe mila mifamatotra amin'andriamanitra sy mifandray amin'andriamanitra mandrakariva ny fiainantsika sy ny zavatra rehetrarehetra ho ataontsika. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous devons être rattachés à Dieu et vivre en dépendance avec Dieu. Tena sambatra ny olona ry havana izay mahita ny fanatrehan'andriamanitra sy ny heriny.
Les personnes qui voient la présence de Dieu et la force de Dieu sont vraiment bénies. fa ny aza diny dia izao Mais n'oubliez pas ceci, rehefa tsy manana n'andriamanitra sy ny heriny ny olona anankiray dia ho feno tahotra sy fanahiana ary ho feno famiza-po ny fiainany. une personne qui ne vit pas avec la présence de Dieu et la force de Dieu est remplie de peur, d'angoisse et d'inquiétude. Ary atsapa hiady rery foana izy eo amin'ny fiainana sy ny zavatra rehetrarehetra ataony rehefa tsy manana n'andriamanitra sy ny heriny ny olona anankiray. Il aura toujours l'impression de se battre seul dans tout ce qu'il fait quand il n'a pas la présence de Dieu avec lui, ni la force de Dieu. Ny fahaizantsika olombelona na ny fahalalantsika na ny olona mety afaka manampy antsika mantsy dia misy fetra daholo ny herin'ireny olona ireny na ny herin'ny fahalalana na ny herin'ny fahaizana. Notre intelligence, notre connaissance et nos capacités, ainsi que les personnes qui peuvent nous aider, sont tous limités. Zay indrindra no mahatonga soratra masina amin'ny teny hoe mikatsa na hoe mitadiavana andriamanitra sy ny heriny dia andao hikatsaka mandrakariva ny tavana. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Cherchez continuellement la face de Dieu ». Mahazo tombony goavana ny olona izay tena mangetaheta ny herin'Andriamanitra. Les personnes qui ont vraiment soif de la force de Dieu ont un grand privilège. Koa eo anatrihan'ireo zava-mitsarotra lalovanao io dia andao isika hikatsaka ny Andriamanitra sy ny heriny manomboka androany. Aussi, devant les épreuves que tu es en train de traverser maintenant, allons chercher la présence de Dieu et sa force à partir d'aujourd'hui. Ao amin'Andriamanitra tokoa mantsy ry fiangonana dia afaka ho tafavoaka amin'ny ady sarotra na ny olana na ny aretina sarotra sy tranona ny olona rehetra izay tena mifanena tamin'Andriamanitra sy ny heriny. Dans la présence de Dieu et dans sa force, nous pouvons vraiment sortir vainqueurs de toutes les difficultés, des maladies les plus graves. Koa faharoa ary dia ho jerefantsika arao hoe misy tombontsoa lehibe tokoa ho an'ny olona izay tena mahita n'Andriamanitra sy ny heriny na mitady an'Andriamanitra sy ny heriny. Deuxièmement, nous allons voir qu'il y a vraiment un grand privilège à rechercher Dieu et sa force. Koa ho jerefantsika arao hoe inona ny vokatsoa na hoe inona ny tombony lehibe ho azon'ny olona anankiray rehefa tena nahita n'Andriamanitra sy ny heriny izany olona izany. Alors nous allons voir quels sont les privilèges et les avantages que nous pouvons avoir lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et de sa force. Koa ireto ary ny tombotsoa ho azon'ny olona izay mahita an'Andriamanitra sy ny heriny. Voici les avantages des personnes qui sont dans la présence de Dieu et dans sa force. Manetana antsika rehetra tena hifantoka ho liana tsara eo am-pandrenesana ary izao afatra ampitondrain'Andriamanitra izao. Je vous invite à vraiment vous concentrer et bien écouter attentivement la parole qui vous est annoncée maintenant. Satria za tena resy lahatra manokana fa avy amin'Andriamanitra izao afatra izao. Parce que je suis vraiment persuadée que ce message vient de Dieu. Satria rehefa nanaraka ny fitariana ny fotoana aho ary rehefa nanaraka koa fanentanan'ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha aho dia azoko antoka tsara mihitsiny fa tena Andriamanitra nampitona ty afatra ity. Parce que quand j'ai écouté les serviteurs de Dieu qui ont parlé avant moi, je me suis vraiment rendu compte que ce message vient de Dieu. Koa ireto ary ny tombotsoa omen'Andriamanitra anao rehefa mahita n'Andriamanitra sy ny heriny ianao. Voici les avantages que tu vas avoir quand tu es dans la présence de Dieu et de sa force. Mitondra fandresena lehibe eo amin'ilony ady sarotra izay lalovana ny fahitan'ny olona n'Andriamanitra sy ny heriny. La présence de Dieu et de sa force nous conduit dans la victoire devant toutes les difficultés que nous pouvons traverser. Hijery ohatra anankiray tsika manambara an'izany ao amin'ny soratra masina dia ao amin'ny boky mpitsara toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny akatra amin'ny andininy faharoapolo. Nous allons voir un exemple dans la parole de Dieu, dans Juges chapitre 16, versets 19 à 20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Zao ary mivaky ny teny. Voici ce qui est écrit. Ary raha vehivavy nanohana ny Samsona natory teo andohalina
dia niantso raha lehilahy ka nanaratra ny fotoboly ny fito amin'ny lohany dia vao izay napety azy izy satria niala taminy ny heriny dia ho raha vehivavy amely anao ny filistina ry samsona dia nifoty amin'ny torimasony izy ka nanao hoe hivoaka tahaka ny teo aloha aho ka anetsika ny tenako kanjo tsy fantany fa Jéhovah efa niala taminy. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Hitantsika tamin'ity tantara ity zao fa i Samsona dia lehilahy tena niavaka, lehilahy tena nasoavin'Andriamanitra satria hatrany akibo izy nefa nanana ny herin'Andriamanitra. Nous voyons dans cette histoire que Samson était quelqu'un hors du commun, c'était quelqu'un d'exceptionnel, béni par Dieu, parce qu'il était béni dès le ventre de sa mère. Ary zany natonga ny Samsona hoe nataiza toerana nisy azy ary na inona fa valy teo amin'ny lohany dia nitondra ny raha lehilahy tamin'ny fandresena foana Andriamanitra satria niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra izy. C'est pourquoi partout où il allait, et quels que soient les ennemis qui étaient devant lui, Dieu l'a toujours fait sortir vainqueur parce que la force de Dieu était en lui. Ary rehefa valiny Samsona dia niaiko mihitsy ka nitady hoe inona ny tena sekren'ny Samsona mahatonga nyity lehilahy ty tsy mety resy mihitsy rehefa fanandrina tamintsika. Les ennemis de Samson se sont vraiment demandé quel est le secret de Samson pour ne jamais être vaincu quand il se bat contre nous. Fanamariana kely dia ity. Une petite remarque. Samsona dia olombelona mitovy amintsika rehetra. Samson était quelqu'un d'ordinaire comme nous tous. Tsy olona goavana be izy na hoe olona nanana fitaovam-piadiana miavaka. Ce n'est pas quelqu'un qui avait des instruments de guerre exceptionnels. Fa nampiavaka an'ity lehilahy ty dia voalaza ny soratra masina fa i Samsona dia nisy herin'Andriamanitra hatrany akibony mamany. Mais Samson avait la force de Dieu dès le ventre maternel. Dia tamin'ity andalana soratra masina anankiray izay nivakitsika teo aloha ity zao dia nitady ny hoe aiza ny sekren'ny Samsona mba ahafahantsika mandresy azy ireto fahavalony ireto. Dans ce passage que nous avons lu, les ennemis de Samson ont cherché quel était le secret pour que nous puissions le vaincre. Dia nataony zareo nesorony ny volon'ny Samsona izay anisany hoe nisy ny heriny. Et ce qu'ils ont fait, ils ont rasé les 7 tresses de la tête de Samson. Dia voalaza ny soratra masina fa rehefa nitranga izany dia niala tao amin'ny Samsona le hery. Et il est écrit dans la Bible que quand il a rasé les tresses de la tête de Samson, la force de Dieu s'est retirée de lui. Ka rehefa niala tamin'ny Samsona ty herin'Andriamanitra magaga ity dia nampizaliany ny fahavalony izy, nofatorany fahavalony izy ary teo anatrehazany dia natsapa tena hoe fitorovana tanteraka ny tenany. Et quand la force surnaturelle de Dieu s'est retirée de Samson, ses ennemis l'ont persécuté et l'ont fait souffrir. Izany indrindra ry havana no tenenan'ny Baiboly fa mila mitady an'Andriamanitra sy ny heriny isika. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dit que nous devons rechercher la présence de Dieu et sa force. Dia rehefa hitan'ny Samsona fa tsy tao amin'ny tsony le herin'Andriamanitra ka nampijaliany fahavalony izy dia ny zavatra nataon'ny Samsona voalohany dia izao nangataka ny herin'Andriamanitra indray izy dia nahita vokatra lehibe. Quand Samson s'est rendu compte que la force surnaturelle de Dieu s'est retirée de lui, alors il s'est mis à demander à nouveau la présence de Dieu et la force de Dieu. Ovakitsika ary ny tenin'Andriamanitra mampianatra an'izany Pitsara 12 andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Nous allons voir la parole de Dieu qui confirme ça dans Juge chapitre 16, versets 28 à 30. Amin'ny anaran'i Jesosy namakiko ny tenin'Andriamanitra. Au nom de Jésus, nous allons lire la parole de Dieu. Ary Samsona niatso an'i Jéhovah ka nanao hoe Jéhovah Tompo, mifona aminao aho, tsarovy aho. Ka ampaherezo izao indray mandeha izao monjy ry Andriamanitra amaliko ny Filistina noho ny anankiray amin'ny masoko roa. Dia no tanan'i Samsona ny andro roa teo afovoany
izay nanohana ny trano ary ny anankiray tamin'ny tany anakavanana ary ny anankiray tamin'ny tany anakavia ka niankina teo izy dia hoy Samsona aoka hiara-maty amin'ny Filistina aho dia nozahany mafy dia ny anjera tamin'ireo andriana sy ny vahoaka rehetra izay teo ny trano ary ny maty izay novinony teo tamin'ny nafatesany no be lavitra noho izay novinony tamin'ny andro ny iainany. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie, ô Dieu. Donne-moi de la force 7 fois seulement, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Puis il attrapa les 2 colonnes du milieu, sur lesquelles reposait la maison, et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Hitantsika amin'izany viavana fa rehefa tena hoe hitan'ny Samsona fa niala tao aminy ny herin'Andriamanitra dia nampiatra ny tenin'Andriamanitra izy hoe hitady an'Andriamanitra sy ny heriny indray. Nous voyons donc le message que quand la force de Dieu s'est retirée de Samson, il a de nouveau cherché l'Éternel, il a de nouveau cherché sa force et il a à nouveau vaincu. Hoy Samsona tamin'Andriamanitra. Samson a dit à Dieu, mba ampahirezo ana hoe meherinao indray Andriamanitra amin'izao indray mandeha izao mba ahafahako mifanandrina amin'ny fahavaloko. Il a dit, donne-moi de la force, ô Dieu, 7 fois seulement, et que d'un seul coup je tire vengeance de mes ennemis. Reto Filistina dia nieritreritra fa ho resin'ny Samsona, ho rava ny fiainan'ny Samsona. Les Philistins pensaient que Samson allait être vaincu et que sa vie allait être détruite. Kanefa ny mampiavaka ny Samsona dia izao, nalala izy fa mila mikatsaka an'Andriamanitra sy ny heriny indray mba hahatonga anazy hivoaka amin'ny fandresena. Mais heureusement, Samson savait qu'il devait chercher à nouveau la face de Dieu pour sortir victorieux. Dia isaorana an'Andriamanitra lehibe tokoa ry havana fa tamin'ny fotoana nidina tao amin'ny Samsona na hoe nirotsaka tao amin'ny Samsona ny herin'Andriamanitra dia voalaza ny soratra masina fa nafaty fahavalo be dia be izy tamin'ny vanim-potoana iny. Et nous remercions Dieu parce qu'il est écrit dans la Bible que quand la force surnaturelle de Dieu est revenue dans Samson, il a réussi à tuer à sa mort de plus nombreuses personnes que pendant sa vie. Hitantsika amin'izany ry havana fa rehefa miaraka amin'ny olona ny herin'Andriamanitra dia tsy maintsy tafavoaka amin'ny fandresena foana ny olona anankiray. Nous voyons donc que quand la présence de Dieu et la force de Dieu est avec nous, nous pouvons toujours sortir victorieux. Andaontsika hitehaka mafy an'Andriamanitra. Acclamons le Seigneur. Raha mbola misy mafimafy izany dia mitehafo an'Andriamanitra. Acclamons plus fort. Koa androany tsy maintsy mpandresy eo amin'ilay niady atrehanao io ianao androany. Aujourd'hui, tu seras victorieux de ce combat que tu traverses. Ka na inona ady izay mampijaly anao io dia afaka horesinao io androany fa mitadiava an'Andriamanitra sy ny heriny. Quelles que soient les difficultés et les défis que tu traverses aujourd'hui, tu peux triompher de cela, mais tu dois chercher la présence de Dieu et sa force. Tsy misy olona niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra zany ka hoe resy izy. Il n'y a personne qui était avec la force de Dieu et qui était vaincu. Dia izany indrindra nasahiko miteny androany na iza isika na isika atao am-piangonana na ianareo manaraka ny linina mandalo ady ve ianao mandalo ady satra ve ianao sako no milaza androany fa hoakanao amin'ny fandresena lehibe ny herin'Andriamanitra. C'est pourquoi j'ose vous dire avec audace, pour vous qui êtes ici présents dans l'église ou vous qui êtes en ligne, quelles que soient les difficultés que vous traversez, vous allez sortir victorieux de ce combat. Amen zany. Amen. Hitantsika zao Samsona izy rery tsy nisy namana izy tsy nisy fitaovam-piadiana izy fa noho ny herin'Andriamanitra izay tao aminy dia nivoaka tamin'ny fandresena lehibe raha lehilahy. Nous voyons par exemple que Samson était tout seul. Il n'avait pas d'instrument de guerre avec lui, mais grâce à la force de Dieu, il est sorti victorieux de son combat. Koa andao ary ampiarina ny tenin'Andriamanitra hoe andao hitady an'Andriamanitra sy ny heriny. Aussi, allons appliquer la parole de Dieu, cherchant l'Éternel et sa force.
satria izany no mitondra fandraisana lehibe ao antsika eo amin'ny ady sarotra izay lalovantsika. Parce que c'est ce qui nous conduit dans la victoire devant les difficultés auxquelles nous faisons face. Aza zatra miankina amin'ny olona aloha, aza zatra miankina amin'ny hery hafa aloha, fa ndao hiankina amin'ny herin'Andriamanitra. N'ayez pas pour habitude de vous appuyer sur d'autres personnes ou sur d'autres forces, mais appuyons-nous sur la force de Dieu. Samsona tsy niankina tamin'ny ray aman-dreniny, Samsona tsy niankina tamin'ny havana, Samsona tsy niankina tamin'ny namana, fa Samsona niankina tamin'Andriamanitra sy ny heriny dia nahoaka anazy tamin'ny fandraisana mahagaga Andriamanitra. Samson ne s'est pas appuyé sur sa propre force, il ne s'est pas appuyé sur ses parents ni sur ses amis, mais il s'est appuyé sur Dieu et sa force et il est sorti victorieux. Amen. Amen. Dia tahaka izany koa ny atsokantsika rehetra hoe raha tena miankina amin'Andriamanitra sy ny heriny ianao eo alohan'ny ady sarotra izay lalovanao dia azoko antoka dia izao tsy maintsy mpandresy isika rehetra. C'est pourquoi si tu as recours à l'Éternel et à sa force devant toutes tes difficultés que tu traverses, tu sortiras vainqueur. Tsy tamin'ny andron'ny Samsona irery ihany mantsy ry havana no miasa ny herin'Andriamanitra, fa mandrak'izao dia mbola manan-kery hiasa amin'ny fiainan'ny olona izay mangetaheta ny herin'Andriamanitra. La force de Dieu n'agissait pas seulement au temps de Samson, mais même actuellement, la force de Dieu peut agir sur toutes les personnes qui sont assoiffées. Zay zany ny tombontsoa voalohany raisin'ny olona izay mangetaheta n'Andriamanitra sy ny heriny. C'est le premier privilège que nous pouvons recevoir quand on a soif de la force de Dieu. Mitondra fandresena lehibe tokoa izany. Cela apporte une grande victoire. Faharoa, inona ihany koa ary ny tombontsoa raisin'ny olona anankiray rehefa tena mikatsaka n'Andriamanitra sy ny heriny izany olona izany. Deuxièmement, quel est également l'avantage que nous pouvons recevoir quand nous cherchons la face de Dieu et sa force? Afaka mitondra fanasitranana amin'ireo aretina izay mahazo ny olona ny herin'Andriamanitra rehefa miasa eo amin'ny tenany. La force de Dieu peut apporter la guérison des malades quand il agit dans la personne qui est malade. Io Andriamanitra ivavahantsika io mantsy ry havana dia Andriamanitra mpitondra fanasitranana. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui guérit. Na inona aretina misy eo amin'ny tenan'ny olona anankiray dia azon'Andriamanitra sitrana zany rehefa miasa amin'ny olona ny herin'Andriamanitra. Quelles que soient les maladies que tu peux avoir, Dieu peut le guérir quand il agit en toi. Koa io aretina eo amin'ny tenanao izay tsy mety sitrapanafody, io aretina eo amin'ny tenanao izay efa namatotrana amam-bolana na amataonany maro io androany amin'ny tena, fa rehefa eo ny herin'Andriamanitra dia ho sitrana izany aretina izany. Cette maladie que tu as, même si c'est une maladie grave ou une maladie incurable, je déclare aujourd'hui que quand la force de Dieu est là, tu peux être guéri. Koa raha marary ianao ankehitriny na misy aretina fivitosana na fanahitana any amin'ny tenanao any dia andao hikatsaka n'Andriamanitra sy ny heriny dia ho sitrana izany aretina izany. Aussi, si tu es malade aujourd'hui, ou si tu as une enflure ou quelque chose de douloureux, cherchons l'Éternel et sa force et tu seras guéri. Ohatra anankiray ho jerevantsika zao anatin'ny Baiboly Marka toko 5 manomboka 5:20 ka hatramin'ny 5:4-7. Nous allons voir l'exemple dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Nous allons lire au nom de Jésus. Zao ary mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niatra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra. Nefa tsy nety sitrana fa vao maika ny ararary kokoa azy. Koa rehefa nareny amin'ny Jesosy izy dia nakeo voany ka namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany ary aroa izy na dia ny fitafiany ihany azy ny voatendriko dia ho sitrana ao. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretina ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatr' Jesosy fa nisy heriny ala taminy dia nitodika teo avoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe izy izany nanendry ny lambako izany fa hoy ny mpianany taminy, hitanao va izao vahoaka mifanety aminao zao ka hoy ianao va iza nanendry ay. Ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay fananao izany fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy ka dia nakeo aminy izy ka niankohaka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka
ny finoanona sitrana anao mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Tena misy fanasitranana magaga ry havana ao anatin'ny herin'Andriamanitra. Il y a vraiment une guérison surnaturelle dans la présence et dans la force de Dieu. Izany indrindra no mbola iantsoko atsika hoe misy vokatsoa lehibe ho a raisin'ny olona rehefa mahita n'Andriamanitra sy ny heriny izany olona izany. C'est pourquoi je répète encore qu'il y a un grand avantage quand on est rempli de la présence de Dieu et de la force de Dieu. Tahaka ity vehivavy ity zao narary nandritra ny 12 taona ary nitady nitety dokotera maro izy nampiasa vola. Par exemple, cette femme était atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et elle a cherché plusieurs médecins pour pouvoir être guérie. 12 taona izy nitsabo taona, 12 taona izy nandany vola, 12 taona izy nifindrafindra dokotera fa tsy nety sitrana izy. Pendant 12 ans, elle s'est soignée, elle a suivi des traitements, elle a suivi plusieurs médecins, mais elle ne pouvait pas être guérie. Fa tamin'ny ray andro izy dia naheno tamin'ny olona fa Jesosy Kristy no manasitrana. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus qui guérit. Nanomboka nilazain'ny olona taminy ihany koa fa ao amin'ny Jesosy dia misy herin'Andriamanitra mahagaga afaka hitondra fanasitranana ho anazy raha manatona an'i Jesosy izy. Elle a aussi entendu que dans la force de Jésus, il y a une guérison surnaturelle si elle cherche Jésus. Ka rehefa ian'ity vehivavy ity fa mitory-teny tao amin'ny toerana anankiray Jesosy dia lasa izy niazakazaka mba nanatrika tao. Et quand cette femme a entendu que Jésus prêchait dans un certain endroit, elle a couru pour le chercher. Dia io ilay tenin'Andriamanitra vakiantsika hoe mitadava n'Andriamanitra sy ny heriny dia katsao mandrakariva ny tavana. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, rechercher l'Éternel et sa force, chercher continuellement sa face. Dia rehefa tao anatin'ny fotoana nitoriana teny Jesosy dia izao ny finoan'ilay vehivavy. Dia anatona an'i Jesosy aka ilay herin'Andriamanitra ho aminy fa na dia ny lambany fotsiny ary ho voakasika dia ho sitrana za. Et pendant que Jésus prêchait, la femme s'était dit, je vais m'approcher de Jésus et je vais le toucher, parce que si je touche même seulement ses vêtements, je serai guérie. Tsy moramora ngery havan'izany hoe marary 12 taona zany e. Ce n'est pas évident ce qu'elle a fait. Efa nangetra hita fanasitranana izy ary mba naniry ho salama tahaka ny olona rehetra. Elle avait vraiment soif d'être guérie, comme tout le monde. Ary zay no natonga azy niazakazaka hoe ndeha ho any amin'ny Jesosy le tenen'ny olona mpanasitrana ho katsahako androany ny heriny hitady azany Jesosy zany dia mino fa handray fanasitranana. Et c'est pour ça qu'elle s'est approchée de Jésus et qu'elle a dit, je vais rechercher Jésus, je vais rechercher sa force, je vais chercher sa face et je serai guérie. Tsy ny andro olona mba hitondra anazy izy, tsy ny andro olona mba hitantana anazy izy, fa nasehony etaeta hoe izaho hitady an'i Jesosy sy ny heriny androany mba ahafahako mandray fanasitranana. Elle n'a pas attendu que quelqu'un vienne à son secours ou quelqu'un vienne l'aider, mais elle-même, elle est venue pour s'approcher de Jésus, pour chercher la guérison. Mbola veriko eto ihany fa 12 taona izany vehivavy zany narary. Je répète encore que cette femme était malade pendant 12 ans. Ary le aretina teo amin'ny tenany rehefa tena dinihana dia aretina tsy sitrapanafody. Et la maladie qu'elle avait était une maladie incurable. Fa ny herin'Andriamanitra irery ihany no afaka hitondra fanasitranana ho azy teo amin'izany aretina izay namatotra ny tenany izany. Mais seule la force de Dieu pouvait lui apporter la guérison. Fa rehefa tonga tao amin'i Jesosy izy
ka nikasika ny lamban'i jesosy dia nisy hery nivoaka taon'i jesosy ka nampisahatra ny loharanon'aretina. Et quand elle s'est approchée de Jésus et qu'elle a touché les vêtements de Jésus, une force est sortie de Jésus et l'a guérie. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ho jesosy taminy. Iza no nikasika anaty eo fa henoko nisy hery nivoaka tato anatika. Il est écrit que Jésus a demandé « Qui a touché mes vêtements ?» parce qu'il y avait une force qui est sortie de lui. Dia io herin'Andriamanitra io le ampirisihan'ny soratra masina hoe mila katsahantsika, mila tediavintsika ary fiangonana. C'est cette force de Dieu que nous devons chercher continuellement, chère Église. Tsy io vehivavy io any androany no merin'Andriamanitra ny heriny. Tsy io vehivavy io any androany ny azo ny herin'Andriamanitra. Fa isika rehetrarehetra androany dia afaka omen'Andriamanitra ny heriny daholo dia mandray fanasitranana. Ce n'est pas seulement cette femme qui a reçu la force de Dieu, mais nous tous qui sommes ici, nous pouvons tous recevoir la force de Dieu. Andaontsika rehetrarehetra nao amenina mafy ary. Amen. 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 Rehefa ny apita tao amin'ny vehivavy ilay herin'Andriamanitra, rehefa nitsofoka tao anatin'ny vehivavy ny herin'Andriamanitra, dia voalaza ny soratra masina fa teny eo ihany dia iritra tanteraka le aretina tao amin'ny tenany. Quand la force de Dieu est sortie de Jésus et est entrée dans le corps de la femme, il est écrit qu'à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Dia ohatr'izany koa ny tranga eto androany. C'est aussi ce qui va se passer ici aujourd'hui. Zany koa nataon'Andriamanitra amintsika rehetra izay marary androany. C'est ce que Dieu va faire pour nous tous qui sommes malades aujourd'hui. Satria hoe teny aloha tsy miova Andriamanitra sy ny heriny. Parce que Dieu, sa force ne change pas. Koa hoy hoe marary ve ianao any atokantrano any, marary ve ianao ato anatin'ny trano fivavahana, mila mino ianao fa ny herin'Andriamanitra afaka hikasika anao androany dia mandray fanasitranana daholo tsika rehetra. Si tu es malade ici ou en ligne, crois que la force de Dieu va te toucher et tu seras guéri. Efa imbetsaka ary tsy voaisako intsony ny olona nanaovana vavaka rehefa nikasika anazy ny herin'Andriamanitra dia sitrana tanteraka ny aretina. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont reçu la force de Dieu et qui étaient guéries de leur maladie. Nareo olona nanatona anay manokana, raha olona tany ampitan-dranomasina izay niantso tamin'ny alalan'ny telefônina fotsiny azy dia tamin'ny alalan'ny vavaka nataonay dia niasa ny herin'Andriamanitra dia sitrana daholo izay marary rehetra. Même les personnes qui sont à l'étranger, à travers la prière qu'on a fait en ligne, qu'on a fait par téléphone, la force de Dieu a agi et ces personnes étaient guéries. Tsy hoe izay no nanasitrana an'ilay olona, tsy hoe izay ihany koa ny hoe mahagaga, fa izay resy lahatra mihitsy fa ny herin'Andriamanitra dia afaka miasa manerana ny tany rehetra dia hitondra fanasitranana ho an'izay marary. Ce n'est pas que c'est moi qui guéris les malades, mais c'est la force de Dieu qui localise la personne et qui guérit les malades. Koa anio ary raisy ny anjara fanasitrananao. Aujourd'hui, reçois ta guérison. Mety aretina cancer io, mety aretina fivitosana, kysta na fibrome, na ihany koa mety aretina ny vantaolana dia hoy aminao androany vita ny herin'Andriamanitra mampisahatra an'izany. Peut-être que c'est un cancer, un kyste ou un fibrome, mais quelle que soit ta maladie, la force de Dieu peut te guérir. Ianao izay marary eny amin'ny lamosinao any izao dia hikasika anao ny herin'Andriamanitra dia ho sitrany ianao. Si tu as mal dans le dos, la force de Dieu va te toucher et tu seras guéri. Ary na ny zanakanao azy mety marary izy amin'izao fotoana izao, mino ny herin'Andriamanitra ry havanao fa handray fanasitranana ny zanakanao. Et même si tes enfants sont malades, crois en la force de Dieu, mais Dieu peut les guérir. Isaorana an'Andriamanitra lehibe. Rehefa niona tamin'i Jesosy ty vehivavy naraha roa ambin'ny folo taona ty dia azo ny fanasitranana. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant, car quand cette femme s'est approchée de Jésus, elle était guérie. Dia izany koa ny ataon'Andriamanitra aminao androany. C'est ce que Dieu va faire pour toi aujourd'hui. Zay zany ny faharoa hoe rehefa mahita n'Andriamanitra sy ny heriny ny olona anankiray dia mandray fanasitranana. Donc, c'était la deuxième chose. Quand une personne reçoit l'Éternel et sa force, il reçoit la guérison. Fahatelo, inona ihany koa ny tombontsoa raisin'ny olona rehefa mahita n'Andriamanitra sy ny heriny izany olona izany. Troisièmement, quel avantage on peut aussi recevoir quand on est dans la présence de Dieu et de sa force? Afaka mitondra fanafahana amin'ireo ota sy ny fahazaran-dratsy
izay tsy mety resina ho hatramin'izay ihany koa ny herin'andriamanitra rehefa mifanena aminao izany. La force de Dieu peut également te délivrer des péchés et des mauvaises habitudes auxquelles tu n'arrivais pas à te débarrasser auparavant. Be dia be mantsy ny olona no matsapa hoe misy karazana fahazaran-dratsy famatorana mahazo anazy te hiala izy fa tsy maresy amin'ny herin'ny tenany. Il y a plusieurs personnes qui se sentent captifs, qui sentent qu'ils sont liés par des mauvaises habitudes. Ils veulent en être délivrés, mais ils n'arrivent pas à le faire de leur propre force. Tsapany hoe zany fahazaran-dratsy zany mandany vola, zany fahazaran-dratsy zany maniba fihavanana, zany fahazaran-dratsy zany mitondra retina, fa tsy mety afaka mihitsy izy na inona ezaka ataony amin'ny herin'ny tenany. Ils savent que ces mauvaises habitudes leur font dépenser beaucoup d'argent, abîment leur relation avec les autres, et ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas pour s'en débarrasser. Fa androany kosa samy laza amintsika rehetra nefany fa rehefa iona amin'ny herin'andriamanitra, rehefa mahita ny herin'andriamanitra isika dia mandray fanafahana lehibe. Mais aujourd'hui, j'ose vous dire avec audace que quand vous rencontrez la présence de Dieu et sa force, vous pouvez recevoir une grande délivrance. Za zao mino fandroany isy fanafahana lehibe ao ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de surnaturel dans notre vie. Mitovy amainina mafy zany mino venao fa ho ataon'andriamanitra zany. Est-ce que tu crois à ce qui est dit? Andao jerevantsika ao anatin'ny baiboly ihany ny fanamarinana zany. Allons voir dans la Bible la confirmation de ces paroles. Tsy ovakiko tsony amin'ny teny malagasy angambany fa ovakina amin'ny teny frantsay le rehefa avy ao. Ao amin'ny filazantsarany Luka toko 7:20 dia manomboka andininy voalohany ny afatry ny tenin'andriamanitra ka hatramin'ny 10 etsika manambara izany. Nous allons lire Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Dia ahitantsika lehilahy anankiray izay ambara-soratra masina fa nangetaheta hitady an'i Jesosy. Ici, nous voyons un homme qui avait soif de voir Jésus. Zakaios ny anaran'izany lehilahy zany. Cet homme s'appelait Zachée. Nitady ahita an'i Jesosy izy indray andro tao amin'ny tanànan'i Jéricho. Il a cherché Jésus dans le pays, dans Jéricho. Ity lehilahy ity dia ambara amintsika fa manana vola, manana asa tsara, tena hoe miaina tamin'ny fiainana nafinahitra izy, fa saika voafatitra tao anatin'ny fangalarana, fahotana ary fametsifetsena olona. Cet homme était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, il avait un bon emploi, mais il était captif, il était lié dans ses péchés et dans ses mauvaises habitudes de tromper les gens. Ary voalaza ny eo amin'ny 7 hoe ny olona rehetra dia samy miteny fa lehilahy mpanoty Zakaiosy. Dans le verset 7, nous voyons que tout le monde disait que Jésus était un pécheur. Mety efa nisy fotoana izy te hiova, te hiala tamin'ny fahazaran-dratsiny. Nisy fotoana izy efa tsy ary saina hoe tena tsy mety ataoko ity satria fantatry ny olona hoe mpangalatra za. Peut-être qu'il lui est déjà arrivé des moments où il voulait se débarrasser de ses péchés et de ses mauvaises habitudes. Il savait qu'il avait une mauvaise renommée partout. Kanefa ny olombelona dia tsy mahay manafaka ny fiainany amin'ny herin'ny tena manokana. Mais il ne pouvait rien faire pour se délivrer de lui-même. Fa tsy maintsy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra foana ny olona anankiray raha te handray fanafahana ry havana. Mais une personne doit avoir la force de Dieu s'il veut recevoir la délivrance.
ka rehefa reny zakaiosy ary fa andalo tao amin'ny tanànan jeriko jesosy dia nanomboka nisitrika tao anaty olona izy fa tsy nahitan jesosy tao izy satria ilay lehilahy dia ambaran'ny baiboly fa lehilahy tena foya izy. Et quand cet homme est allé chercher Jésus, il n'a pas réussi à le voir parce qu'il y avait trop de gens. Et il est écrit qu'il était de petite taille. Izy nefa dia izao nangetaheta fanafana nangetaheta fiovana te hiala amin'ny zavatra ratsy zay namaritra anazy izy dia izay no natonga anazy hoe ndia hitady an Jesosy aho. Et pourtant, il était assoiffé de délivrance, il était assoiffé de changement. Et c'est pour ça qu'il a décidé de chercher Jésus. Ny olona voafatotra ny indray teneniko amintsika fa tsy afaka vetivety zany e. Les personnes qui sont captives ne peuvent pas être libérées rapidement. Tsy moramora ny miala amin'ny karazana fahazaran-dratsy sy ny fahotana izay mamatotra ry havanao. Ce n'est pas évident de se débarrasser de ces mauvaises habitudes et des péchés qui nous lient. Satria ny devoly dia tia matotra ny olona, tia nageja ny olona foana ao anatina fahazaran-dratsy, ao anatina fahotana satria tia Satana ho fatorana tanteraka ny olombelona. Parce que le diable veut toujours nous voir liés et attachés à des péchés, à des mauvaises habitudes. Kanefa na izy tena mitady an'Andriamanitra sy ny heriny, na izy mifanenana amin'Andriamanitra sy ny heriny, dia ny azo antoka ty izao tsy maintsy mandray fanafana zany olona zany. Mais si vous cherchez l'Éternel et sa force, si vous cherchez continuellement sa face, c'est sûr que vous allez recevoir la délivrance. Dia hoy aminao androany ho afaka sika rehetra. Et je déclare aujourd'hui que nous allons tous être délivrés. Na aiza misy anao, na inona famatorana mahazo anao, raha tena mangataheta n'Andriamanitra sy ny heriny anao, androany ny androm-panafana. Où que tu sois, et quels que soient les liens qui te lient, si tu recherches l'Éternel et sa force, tu recevras la délivrance. Eo amin'ny Luka 7:20 io, andininy fahavalo, dia zao rehefa nifanena tamin'i Jesosy Zakaiosy, rehefa niona tamin'i Jesosy Zakaiosy, dia zao voalaza soratra masina nanomboka niasa tao anatin'ny herin'Andriamanitra ary teny eo ihany dia niova raha lehilahy. Il est écrit dans Luc chapitre 19, verset 8, que quand Zachée a rencontré Jésus, quand il a voulu voir la face de Jésus, à l'instant même, il a changé. Eo amin'ny andininy fahavalo dia zao voalaza soratra masina, o Zakaiosy, tompoko, ny zava-tolona nalaiko tamin'ny fanabakana dia honerako avy efa teny ary ny atsasaka ny fananako dia ho atolotra omeko ho an'ny malahelo. Zachée a dit à Jésus, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Hitantsika amin'izany, Zakaiosy inge olona tia vola, Zakaiosy inge olona mpametsifetsy, Zakaiosy inge maka mihoatra teo aloha e. Fa dia inona loatra ho tsika ny nampiovana azy vetivety teo, tsy hoe ny herin'ny tena ny nampiovana azy, tsy hoe olona hafa tena manodidina azy nampiovana azy, fa rehefa nahita n'Andriamanitra sy ny heriny izy dia nataon'Andriamanitra nandray fanafahana. Vous voyez, Zachée était quelqu'un qui aimait l'argent, c'est quelqu'un qui trompait tout le temps les gens et qui causait toujours du tort aux autres. Mais quand il a rencontré Jésus et sa force, sa vie a changé à l'instant même. Izany ry havana ny fahefan'ny herin'Andriamanitra. C'est la force de la présence de Dieu. Koa maniry teo afaka sy hiova venao androany dia hoy aho manatona an Jesosy fa nafaka anao ilay hery magaga ao aminy amin'ity andro androany ity. Si tu aspires à changer et à être délivré, approche-toi de Jésus, mais sa force surnaturelle va te libérer. Ka hoy amintsika zany, aza raisinao tahaka ny fombafomba amin'ny fivavahana, aza raisinao tahaka ny fahazarana amin'ny fivavahana, fa rehefa tena hivavaka ianao dia mitadiavan'Andriamanitra sy ny heriny dia izy vokatra lehibe amin'ny fiainanao zany. Aussi, je vous dis, quand vous priez, ne priez pas par habitude, mais quand vous priez, cherchez vraiment Dieu, cherchez sa force, cherchez sa face, et vous allez voir un miracle dans votre vie. Fahatelo ary dia izao indray no jerevantsika. Troisièmement, nous allons voir ceci. Tia hitan'Andriamanitra sy ny heriny miasa eo amin'ny fiainanao ihany koa ve ianao androany? Est-ce que tu veux que Dieu et sa force agissent dans ta vie? Inona avy ary ny tokony ataonao raha tiana ho tsapy zany hoe Andriamanitra miasa miaraka amin'ny heriny zany? Qu'est-ce que tu dois faire alors si tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Anankitelo no zavatra ho jerevantsika amin'ity anio ity. Nous allons voir trois choses aujourd'hui. Tsy ny olona rehetra mantsy ry havana no afaka hitan'Andriamanitra sy ny heriny
fa misy rafitra mila rahan'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir Dieu et sa force, mais il y a des conditions que nous devons suivre pour le voir. Efa imbetsaka nahitako olona marary nitsofoka tao am-piangonana fa mbola marary mivoaka tao am-piangonana. Il y a plusieurs malades qui étaient déjà entrés à l'église, mais ils étaient encore malades quand ils sont sortis de l'église. Efa imbetsaka nahitako olona feno famizapozy nitsofoka tao am-piangonana fa vao mainka namoy fo mivoaka tao am-piangonana. J'ai déjà vu plusieurs personnes qui étaient désespérées en entrant à l'église, mais ils étaient encore plus désespérés en sortant de l'église. Dia ireny olona ireny le miteny hoe tsisy tsoa zany Andriamanitra zany, tsy miasa tsoa zany Andriamanitra zany. Et ces personnes-là disent que Dieu n'existe pas et qu'il n'agit plus. Fa za mbola samy laza amintsika velona mandrakizay Andriamanitra. Mais je vous dis que Dieu vit éternellement, Satria tsy miova ny heriny. parce que sa force ne change pas. Ka inona ary ny tokony ataontsika e? Raha te hitan'Andriamanitra sy ny heriny, miasa sy manao zavatra amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Donc, qu'est-ce que nous devons faire si nous voulons voir Dieu et sa force agir dans notre vie? Efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teny aloha izy ity dia tonga dia confirmeko hoe avy amin'ny tompo ao amin'ny Matitoko 5:9. Le serviteur de Dieu l'a déjà dit avant moi, donc je confirme que ça vient de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Zao vao laza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe sabatra izay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Zany hoe raha te hitan'Andriamanitra sy ny heriny ianao, raha manatona an'Andriamanitra ka hitady ny heriny ianao dia mila madio fonao. Ça veut dire que si tu veux voir Dieu et sa force, tu dois avoir un cœur pur. Voalohany zany tokony ataontsika dia hoe mila manana fo madio. Donc, premièrement, ce que nous devons faire, nous devons avoir un cœur pur. Diovy ny fonao raha te hitan'Andriamanitra. Purifie ton cœur si tu veux voir Dieu. Mila mamela helika ianao. Esory ihany koa ny avinavina, ny toe-poratsy izay mety ola mitoetra ao anatin'ny fonao ao. Enlève aussi l'orgueil, les mauvaises habitudes et les mauvaises dispositions de cœur. Na inona mety zavatra tsy nentina ataon'ny olona taminao dia zao hoy aminao androany mila diovina ny fo raha te ahitan'Andriamanitra. Quelles que soient les offenses que quelqu'un a fait envers toi aujourd'hui, purifie ton cœur. Rehefa madio ny fonao ka namela ny heliky ny olona izay nanao ratsy taminao ianao dia ahitan'Andriamanitra sy ny heriny ianao hitratrehitra ny fiainanao androany. Quand ton cœur est pur et que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, tu verras la force de Dieu agir dans ta vie aujourd'hui. Koa na mpiara-miasa aminao io, na olo tianao teo aloha io, na mpiara-monina aminao io, na fianakavianao akaiky io, izay nanao zavatra nampalahelo anao ka nandoto ny fonao, dia diovy ny fonao amin'izany olona izany, dia mampananten'Andriamanitra hoe ahitan'Andriamanitra ianao androany. Que ce soit tes collègues, ou que ce soit quelqu'un que tu aimais avant, ou que ce soit tes parents, ou que ce soit tes amis, purifie ton cœur, pardonne à ces personnes et tu verras Dieu agir aujourd'hui. Tsy ny olona rehetra izay te hitan'ny fanasitranana, tsy ny olona rehetra izay atezay fanafahana, tsy ny olona rehetra izay te handray fandraisana zany no afaka mahitan'Andriamanitra fa ny olona izay manana fo madio. Ce n'est pas toutes les personnes qui veulent être guéries ou qui veulent recevoir la délivrance qui vont le recevoir, mais ceux qui ont le cœur pur. Ka ny tokony ataontsika zany voalohany raha te hitan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika isika andao diovina ny fontsika. Donc, si nous voulons voir Dieu et la force de Dieu agir dans notre vie, purifions notre cœur. Faharoa, ny tokony ataonao ihany koa raha te hitan'Andriamanitra sy ny heriny miasa eo amin'ny fiainanao anao androany dia mila manana finoana. Deuxièmement, si tu veux voir Dieu et sa force agir dans ta vie aujourd'hui, tu dois avoir la foi. Tovy amen zany. Amen. Hébreu toko 1:15. Hébreux chapitre 11, verset 6. Dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Nous allons lire au nom de Jésus. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ny finoana dia anisan'ny
hery anankiray ahafahantsika mahita n'Andriamanitra sy ny heriny miasa eo amin'ny fiainatsika. La foi est une des forces pour que nous puissions voir la puissance de Dieu agir dans notre vie. Dia hoy aho hoe te hita n'Andriamanitra sy ny heriny ve ianao? Te hita ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao ve ianao androany? Hoy soratra masina, zay manatona an'Andriamanitra, zay mitady an'Andriamanitra dia tsy maintsy manana finoana. Donc, si tu veux voir Dieu et sa force agir dans ta vie aujourd'hui, la parole de Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi. Zay mino rehetra androany dia izao, ahita n'Andriamanitra sy ny heriny eny izany olona zany. Tous ceux qui croient aujourd'hui verront Dieu agir dans leur vie. Koa ho anareo izay manaraka ity fotoam-pivavahana ity en ligne, na ho antsika rehetrarehetra atao anatin'ny trano fivavahana, tokana ihany jeren'Andriamanitra any aminao androany, mila manana finoana. Nous tous qui sommes ici présents aujourd'hui et vous tous qui suivez en ligne, Dieu a le même message pour tous, nous devons avoir la foi. Tahaka an'ilay vehivavy narary 12 taona rehefa nanana finoana izy dia hoy Jesosy taminy, raha vehivavy le finoanao nandraisanao fanasitranana. Comme la femme qui a été atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, Jésus lui a dit, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée. Koa na iza isika maniry ahita n'Andriamanitra sy ny heriny, fahatelo mila ataonao dia hoe manana finoana ianao. Donc, tous ceux qui veulent voir Dieu et sa force agir, la troisième chose que nous devons faire, c'est avoir la foi. Ka hoy aho hoe asehoy ary ny finoanao androany, mba ahafan'Andriamanitra tena miasa eo amin'ny fiainanao, mba hahatonga anao ahita n'Andriamanitra ihany koa hietrika hanao zava-magaga amin'ny fiainanao. Aussi, je te demande de montrer ta foi aujourd'hui pour que Dieu puisse agir dans ta vie d'une façon surnaturelle. Fa na iza olona manana finoana dia afaka ahita ny herin'Andriamanitra zany olona zany. Mais tous ceux qui ont la foi peuvent voir la force de Dieu agir. Ny finoana mantsy dia hery anankiray izy io isitona n'Andriamanitra hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainatsika. Parce que la foi est une force qui attire Dieu pour qu'il puisse faire quelque chose de grand et de merveilleux dans notre vie. Koa ataovy anisan'ireo olona manana finoana ianao izay manaraka izao fotoam-bavaka izao. Aussi, si tu suis ce culte aujourd'hui, il faut que tu aies la foi. Montre ta foi à Dieu. Fa rehefa manana finoana isika zany dia ho sitrana ny aretina, ho afaka amin'ny famatorana hampandresantsika rehetra Andriamanitra. Quand on a la foi, les maladies seront guéries, nous serons délivrés et Dieu va nous faire sortir victorieux. Fahatelo, inona ny tokony ataontsika raha maniry ahita n'Andriamanitra sy ny heriny miasa amin'ny fiainantsika isika dia izao. Troisièmement, qu'est-ce que nous devons faire si nous aspirons à voir Dieu et sa force agir dans notre vie? Andao tena angetaeta ny fikatsana n'Andriamanitra sy ny heriny isika manomboka an'io. Nous devons être assoiffés de chercher Dieu et sa force à partir d'aujourd'hui. Andriamanitra mantsy dia afaka ho hitan'ny olona zay tena mangetaeta azy tahaka Zakaios. Parce que Dieu peut être vu par les personnes qui sont vraiment assoiffées comme Zachée. Vakitsika ny Salamo 7:7. Nous allons lire Psaume chapitre 107, verset 9. Amin'ny anaran'i Jesosy ny amakina ny tenin'Andriamanitra. Nous allons lire au nom de Jésus. Mahafa-po ny fanahy mangetaeta izy ary ny fananoana dia vokisany soa. Car il a désaltéré les assoiffés et il a comblé de bien les affamés. Tsy ny olona rehetra zany no afaka hitan'Andriamanitra, tsy ny olona rehetra zany no afaka tsapany herin'Andriamanitra, fa ny olona tena mangetaetan'Andriamanitra ihany. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut voir la présence de Dieu et la force de Dieu, mais seulement ceux qui sont vraiment assoiffés de Dieu. Ny olona mangetaeta dia tsy voasakana tahaka ny Zakaiosy. Ceux qui sont assoiffés, ils ressemblent à Zachée. Na inona arenana ananany, na inona toerany tao amin'ny asany, na inona fahotanany iainany, dia izao Zakaiosy nangetaeta hitady an'i Jesosy. Quelle que soit sa richesse, quel que soit le statut professionnel qu'il avait, tout ce qu'il voulait, c'était de voir la face de Jésus. Ary zany na tonga Zakaiosy nitenen'i Jesosy hoe Zakaiosy andeha ho any an-tranonareo androany. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui je vais aller dans ta maison. Dia androany koa zany miantso antsika rehetrarehetra andao tena ngetaeta eo amin'Andriamanitra. Donc aujourd'hui aussi, Jésus nous appelle
fa na iza isa tena mangetahetaan'andriamanitra marina dia amin'izao mivalazan'ny baiboly mahafapo ny fanamangetahetaandriamanitra ary vokisan'andriamanitra sotsika rehetra. Jésus nous appelle à être assoiffés de Dieu parce que si nous sommes assoiffés aujourd'hui, nous verrons la gloire de Dieu. koa ho faraparanana ary ny tenin'andriamanitra izay ny rahantsika ny aino androany. Nous allons maintenant terminer la parole de Dieu. Dia ho famitinako ny tenin'andriamanitra rehetra dia izao. Pour résumer, voici, Tena mila mitady n'andriamanitra sy ny herintsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. nous devons vraiment chercher Dieu et sa force actuellement. Satria rehefa hitantsika andriamanitra sy ny heriny Parce que quand nous voyons la présence de Dieu et dia sa isy force, fivana mahagaga tsy takatry ny saina ho ataon'andriamanitra ny fiainantsika. Dieu va agir de façon surnaturelle dans notre vie. Dia raha misy mino an'izany dia andao hitehaka mafy ao n'andriamanitra. Si tu crois cela, acclame le Seigneur. Koa hivavaka isika amin'izao fotoana izao ary. Nous allons maintenant prier. Dia izao ary aloha eno tsara. Écoutez attentivement. Raha marary ianao dia apetra amin'ny faritra marary ianao ny tananao. Si tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Raha tsapanao ankoa fa mandalo ady sarotra tena tsy vovavanao amin'ny olombelona tsony ianao dia apetra ambony lohanao ny tananao. Si tu sens aussi que tu traverses de grandes difficultés, mets ta main sur ta tête. Na aiza na aiza toerana misy ianao manerana an'ity zao tontolo zao ty dia ataovy amin'ny finoana zany tanana eo ambony lohanao zany. Où que tu sois, fais-le avec foi aujourd'hui. Raha matsapa ihany koa na fa misy fahazaran-dratsy na fahotana managejanao dia ataovy amin'ny fonao kosa ny tananao. Si tu sens aussi que tu as des mauvaises habitudes ou des péchés qui te lient, mets ta main sur le cœur. Fa hivavaka ao anao ny tenako dia hikasika anao ny herin'andriamanitra androany. Parce que je vais prier pour toi et la force de Dieu va agir sur toi aujourd'hui. Fa nataontsika voalohany ary andaontsika tena hoe hivavaka ny amin'ny fontsika eto ambavaka eny an-ten'andriamanitra mbo madio fonao. Ce que nous allons faire d'abord, nous allons prier chacun pour que Dieu purifie notre cœur. Aondreo ary ny lohantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Penchons notre tête maintenant. Andriamanitra rainay eo, Seigneur éternel, notre Dieu, na iza mangetaentanao marina, toutes les personnes qui sont assoiffées aujourd'hui, na iza tena maniry ahita ny herinao Andriamanitra, toutes les personnes qui sont vraiment assoiffées de voir ta force aujourd'hui, dia mangataka aminao Andriamanitra mindra fo aminy ka hiasa eo amin'ny fiainany. je te demande, Père, que tu aies pitié d'eux, Hitanao ny aretina eo amin'ny vatany, quelles que soient les maladies sur leur corps, niza ao anatina famatorana, tous ceux qui sont dans des liens qui les rend captifs, niza ihany koa mandalo ady sarotra, tous ceux qui traversent des difficultés ou des épreuves, dia ataovy mahita ny herinao izy Andriamanitra androany. fais qu'ils voient ta force agir aujourd'hui. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, Au nom de Jésus-Christ, miala ny aretina rehetra, que les maladies soient guéries, didina ny rofo rehetra ao anatin'ny tenan'ny olona. les personnes sont délivrées aujourd'hui, Niza marary, tous ceux qui sont malades, didia zany aretin'izany hiala tanteraka. ces maladies quittent les corps aujourd'hui. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, raha finoana amin'ny fanasitranana, reçois la guérison avec foi. ary na izy Et qui que ce soit mety ao anatin'ny ady sarotra ny fiainana, qui ont des problèmes dans leur vie, mety mandalo olana ara-pitiavana, peut-être qu'ils traversent des problèmes sentimentaux, mety mandalo famizam-po, peut-être qu'ils sont dans le désespoir, mety mandalo olana ihany koa ny asa sy ny fidiram-bolana. peut-être qu'ils ont des problèmes financiers. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy zany olana sy ady zany hiala. Je commande à tous ces problèmes et ces difficultés de quitter les personnes. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, miala daholo ireo olona sy ny fahasairanana, tous les problèmes sont brisés au nom de Jésus. miala ao anatin'ny tokantrano zany, Ces problèmes quittent les foyers, miala ao anatin'ny miara-bolana zany, ces problèmes quittent les finances, miala ao amin'ny asan'ny tanana zany. ces problèmes quittent leur travail. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, raiso ny vahaolanao, reçois la solution, raiso ny fandresenao androany, reçois la victoire tahaka aujourd'hui, ny fandresen'ny Samsona, reçois la victoire et la bénédiction. dia raiso antsony antsaranao amin'ny an'io ity. Reçois cela au nom de Jésus aujourd'hui. Ary na izy ianao mahatsapa misy famatorana ota, Vous tous qui sentez que vous êtes captifs, de raiso ny certains fanafana péchés, amin'ny anaran'i Jesosy. recevez la délivrance au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, Au nom de Jésus-Christ, madidi ny famatorana rehetra sy ny ota miala amin'ny fiainan'ny olona. je commande à tous les liens et les problèmes qui sont dans la vie des gens,
miala daholo reo asana fanaratsy rehetra Que tous ces péchés quittent les personnes. reo dia volona nampahory Le diable qui persécutait, reo dia volona maritra ny fiainany tamin'ny fahazaran-dratsy les démons qui lient la vie des gens avec des mauvaises habitudes, reo fanaratsy izay namaritra tamin'ny alalan'ny nofo ratsy les démons qui sont dans la vie des personnes, reo fanaratsy izay manalika isan-kalina tao amin'ny tokantranony les démons qui font des problèmes dans le foyer des gens. didiko amin'ny anaran'i jesosy zany hiala tanteraka Je vous commande, quittez aujourd'hui. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus, afaka ny olona rehetra tout le monde est délivré aujourd'hui. raiso ny fanafana amin'ny anaran'i jesosy Recevez la délivrance au nom de afaka Jésus. ianao amin'izao fotoana izao e Recevez la délivrance aujourd'hui. enoy amin'ny tenanao amin'izay ary Écoutez bien. raiso ny herin'andriamanitra Reçois la force de Dieu. avy aloha hikasika anao ny herin'andriamanitra Laisse la force de Dieu. te anao asa localiser. mahagaga eo aminao zao ny herin'andriamanitra zao La force de Dieu est en train d'agir sur toi maintenant. anomboka tsapahery ianao ankehitriny Tu vas sentir une puissance en toi dia manomboka raisinao ny fanasitranana et tu reçois la guérison. manomboka raisinao ny fanafahana Tu reçois la délivrance. manomboka raisinao anko ny fandresenao androany Tu reçois la victoire aujourd'hui. mbola tsy miova andriamanitra sy ny heriny Dieu et sa force ne changent pas. fa zay nataony taloha Ce qu'il a fait avant, mbola hainy atao mandrakandroany il sait encore le faire aujourd'hui. sitrany ianao ny fiangonana Reçois la guérison, chère Église. afaka ianao ny fiangonana Chère Église, tu es délivrée. mandray fandreseny ianao amin'izao fotoana izao Tu reçois la délivrance et la victoire. amin'ny anaran'i aujourd'hui. jesosy Au nom de Jésus, voavody ianao tu es délivré. misaotra andriamanitra Merci Seigneur. amen Amen. ndo hitehaka mafitsika ao an'andriamanitra ary Acclamons le Seigneur. dia misaotra an'andriamanitra isika nahafahantsika nandray ny tenin'andriamanitra sy nahazo izany vavaka izany Nous remercions le Seigneur de ce que nous ayons pu faire cette prière aujourd'hui. mino fa nisy kasiky ny herin'andriamanitra lehibe teny amin'ny fiainanao teny Je crois que Dieu a agi dans ta vie aujourd'hui. ka tohizo ny fitediavana an'andriamanitra sy ny heriny Continue à chercher Dieu et sa force. ary aza miala amin'andriamanitra intsony ianao rehefa nahazo zany herin'andriamanitra izany Continue toujours à rechercher la face de Dieu. koa milohan'ny amaranana ny fotoana ary Avant de clôturer ce culte, dia anao hira fiderana anankiray isika hoentiny reto groupe de louange ireto nous allons faire un chant avec le groupe de louanges. Alléluia. Afaka mitsangana amin'ny toerana misy anao ve ianao fa hideran'Andriamanitra isika. Nous allons chanter pour le Seigneur, nous allons le louer, nous allons également danser. Yeah.
dia isaorana lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatantaran'ny fotoam-bavaka izay narahantsika androany. Nous remercions Dieu parce qu'on a pu terminer ce culte aujourd'hui. Mbola manentana ianareo izay mpanaraka ny fotoam-bavaka linina izahay azoto anaraka izao fotoam-bavaka izao foana. Et j'incite encore, vous tous qui suivez le culte en ligne, à toujours suivre le culte. Ho anareo izay natsapa hoe tena nisy zava-mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Et vous tous qui avez senti que Dieu a fait de grandes choses dans votre vie, Dia miantso anareo izay mba handefa témoignage mba ho fampahirezana ny olona rehetra. nous vous invitons à envoyer vos témoignages pour fortifier tout le monde. Andeha ary sika marana ny fotoana amin'izao fotoana izao apetromy fotsika ny tanantsika tonga dia hivavaka avy hatrany izany. Nous allons terminer ce culte. Mettez vos mains sur vos cœurs. Père éternel, comment ne pas te remercier? Comment ne pas être reconnaissante? Vraiment, aujourd'hui, tu nous as montré encore une fois que tu es avec nous. Et tu nous as dit que toi, tu es un Dieu très grand. Tu es vraiment puissant. Et que cette puissance peut nous suivre tout au long de notre vie. Et que par Jésus, on a pu avoir accès en ta présence. C'est vraiment un grand privilège pour nous. Et aujourd'hui, notre foi a été encore fortifiée. Et on peut marcher vraiment autrement. On peut marcher en tant qu'enfant de Dieu. On peut marcher en sachant qu'on a la puissance de Dieu en nous et que nous serons invincibles, nous serons victorieux dans tout ce qu'on fait. Tout cela, Seigneur, c'est vraiment une grâce venant de toi. Et on ne peut que te remercier. On veut juste te remercier. On ne peut qu'être reconnaissant devant toutes ces grâces. Et nous avons foi que tu ne nous quitteras jamais. Si on va sortir ici, c'est le culte qui va se terminer, mais notre relation avec toi va toujours continuer. On a foi, Seigneur, qu'on va toujours demeurer continuellement dans ta présence. Merci, merci infiniment. Nous sommes tellement, tellement, tellement reconnaissants. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la louange. Merci, Père éternel. Amen. Amen. Samotahina Andriamanitra daholo tokoa.